avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manul Chanoni Vavo. Assurance Art, Timampulto Nanilanao. Manul Chanoni Vavo. Fikambana iray ao amin'ny fikambanana mazoto no maty voatifitra ny mpitandro ny filaminana tao Benety Somaly Arivo nataon'ireo mpitandro ny filaminana mixte niaraka tamin'ny voromahery nitady ireo olona manohitra ny tetikasa Bazy Toliara. Mitombo ny fitaranana voaray momba ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy efa masamitoroka ireo vehivavy aran'ny herisetra ankehitriny eto Madagasikara fa tsy tahaka ny teo aloha hoy ny hetsika ny Finakanga. Nampanantena ny Prime Ministre Nepalais vaovao vonjimaika Androany Alahady fa tsy hijanona mihoatra ny enim-bolana eo amin'ny toerany ny tenany. Nambarany ihany koa fa andray an-tanana ny fitakian'ireo mpanao etsim-panoherana izay nangataka ny famongorana ny kolikoly. Ny antsibrian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alahady fa 14 ny volana septambra taona 2024 ity asainay ampananjana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Andeha mboatsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity ariva ity makasika ny raharaha Bazy Toliara mpikambana iray ao amin'ny fikambanana mazoto no maty voatifitra ny mpitandro ny filaminana tao Benety Somaly Arivo. Raha ny loharam-baovao izay azo avy any an-toerana tonga tany an-toerana moa ireo mpitandro ny filaminana mixte niaraka tamin'ny voromahery nitady ireo olona izay manohitra ny tetikasa Bazy Toliara amin'izao fotoana izao. Hatramin'izao mbola tsy mivoaka ireo vatan-dehilahy fa miafina any anaty ala mialaka amin'ny ilay razana. Andeha horantsika ny fanampim-panazavana makasika izay etiny Gabin Eloa. Omaly Ariva tamin'ny enora mahery tonga nanatona ny tanàna iray antsoina hoe Ampasy Magnilika zana tanàna ao Benety commune Ankily Malinika ireo mpitandro ny filaminana mixte nitady sy nanenjika ireo olona manohitra ny tetikasa Bazy Toliara izay miafina any anaty ala. Vao niakatra io tanàna kely io dia nitifitra avy hatrany ny mpitandro ny filaminana ho ireo mponina nandositra ireo vahoaka ka teo ampitsohina no nahavoatifitra tovolahy iray manodidina 30 taona mpikambana ao amin'ny fikambanana mazoto voatifitra teo amin'ny lohana ary maty. Zalahy reo tamin'ny amin'ny enina sy fahaefandreo avy eto. Voalohany mare reo fahenonay fa hoe andeha hanafikanay Ampasy Magnilika toy tamin'ny enina. De niomana zahay tsy niomana ihany fa niomana hilay agnaty ala egny. Voatery amizay 4 malay tovy amin'ny ilain'olombelo. Amin'ny enina sy fahaefamina amizay reo tonga aminay eto. De lasa zahay nitsoky nilay nanaraky arabe ty manignana fa hitsofoka agnaty ala ery. Nitifitra mara fa tonga de nitifitra reo de hitara faly. Farany voa amizay le raiky aminay tiky mijandy izy fa misy maty reo de ajanogny feo ireo nitifitry izay ataotsika amizay koa fa agny reo agny. Lasa raha nitsoky. Ny sasana aminay moa lateo avao koa fa tsy nivoany bala igny fa tsy na tsy nitinifitindrozy fa ilandeo tena raha io tena latifitry bala rey abiaby latako mantany betoy. Place misy anay moa somary nahazo mahavarabaraky. Farany maty amizay lehilahy io tamin'ny enina sy fahaefany. Zay zao raha misy ato ka zahay tsy namaly fa nilomay nefa ty firy avao. Nanday 4 reo 4 reo nandeha teo 20 reo. De place ny voromahery 3. Ny fiaignanay agnaty ala ty zao raha fa tsy mivoaka an-tanà fa agnaty ala ty avao. Fa amin'an'igny zao midano amin'ny misy faty eto raha aloha mipetraka amin'ny faty eto fa miandry ny rarina hoe isy constant anaty isy fa raha tsy mahay raha maro ety olo bahimo avao raha fa tao nagnony fegny sasany tsy mety hoe andasy fa mety izy zanarmana constant avao faty. Araka izany tsy sahy hamoaka ilay razana izy ireo ary mbola mijanona any anaty ala
raha tsy hevina dia efatra amin'ny volana jolay no miafina anaty ala ireo vatandelahy avy ao benetsy manohitra ny fitrandrahana fasimenty ataon'ny bazy toliara noho ny savahao ataon'ny mpitandro ny filaminana azy ireo mafampana indray arak'izany ny ao amin'ny faritra atsimondrefana andrasana ny toy ny raharaha mbola raharaha mitoy ny mahakasika iny bazy toliara iny fa raha ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara kosa indray veriasina ny fanabeazana eto amintsika noho ny tsy fanomezan-danja azy ataon'ny mpitondra hoy ny mpitantana sekoly tsy miankina iray nanaovana fanadihadiana tokony ho jerena manokana ny teti-bolam-panjakana aompana amin'ny fampianarana raha ny fanazavana trany eo ihany koa ny fiahina ara-tsosialy ho any ireo mpampianatra malagasy Entsora Soarimalala no mitondra ny antsiprieny mahakasika izay sy misitraka ny zony feno intsony ny mpampianatra amin'izao fotoana indrindra ireo mpampianatra any amin'ny sekoly tsy miankina tafitra ao anatin'izany ny famavana ny karama izay tsy mifanaraka amin'ny sata sy ny asa ataony itrango io izay miteraka olana lehibe eo amin'ny lafiny fanebeazana atony ny tsy fahavitrihan'ny mpampianatra anatanteraka ny asany amin'ny atsakany sy ny andavany fa eo ihany koa ny tsy faharisihana hiditra amin'ny sehatra io araka ny nambarany talentsikoly avy amina sekoly tsy miankina iray mafy ny mahazo anay talentsikoly amin'izao fotoana izao hoy izy tsy mahasarika ny akamaroan'ny olona intsony ankehitriny ny mirotsaka ho mpampianatra noho ny resaka karama sy ny tsy fahampiny ny tosika ho azy ireo manoloana izany manao antsoavy amin'ireo tompona ndraikitra eo nivo ny fitondram-panjakana izay voakasika rehetra amin'izao olona ny fanabeazana izao ny tenany tokony ho jerena manokana ny sorabola ho an'ny fanabeazana sy ny ara-tsosialy mafy be mahazo anay talentsikoly amin'izao fotoana izao satria nahoana sahiran'izay mitady mpampianatra raha samy misy asa ihany eto Madagasikara dia aleon'ny olona tady asa tsy mpampianatra satria any amin'le tsy mpampianatra sady mahazo tosika fameno any mahazo prime mahazo bonus fa ty amin'le mpampianatra tsy misy mihitsy na dia tosika kely ary tsy sanatra izany miditra resaka politika fa rotsorina aminareo inona ny antsoavo ataoko izany antsoavo ho an'ny ao Tsimbazaza sy antsoavo ho ao an'ny ao Anosikely reo ny tompona parlementaire filaza azy dia raha milaza zany zay ny sorabola ho an'ny fanabeazana ny ara-tsosialy tokony jerena manokana andao irahina ho fanatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara ho azy ireo manokana tsy maintsy nampiakatra ny saram-pianarana tsy mihoatra ny 100 izy ireo hitsinjovana ireo mpampianatra izay manana ny andraikitra masina indrindra eto amin'ny firenena sy loharano impohira ny fahombiazany olo-pirenena rehetra aleo aloha tsorina aminareo mpampianatra ety aminay dia velominay mpadiranovan'ireo noho izany zay tsy maintsy napakatra kely tsy dia mihoatra ny 100 akory izy ireo fa tsy miaka raha ohatra ka ampijaliany ireo mpampianatra ireo ka raha ohatra mbola hoe karaha varomasaka nomena azy tsy lasa ministre ireo olona tsy lasa inon'ireo ingénieur ireo olona raha tsy mpampianatra mihina ny kalitaony fanabeazana eto Madagasikara azary lasa atao tsinotsinona raha tsy iretsaka fa tsy ny tsy fahampiny ny fototrafitra asa sy ny fitaovana misy amin'ireo mpampianatra no tsy maintsy mitady vadinasa noho ny famavana ny karama misy ireo tsy mandray karama ara-dalàna ka miteraka fitokonana mampianto ny fampianarana ny fiainan'ny tain'ireo ankizy miditra an-tsekoly noho ny fantrana efa tsy lazana intsony araka ny tetiandro-mpampianarana 524 na mivoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fahavalo ny volana septambra teo no voafaritra fafidirany mpianatra rehetra ao anivon'ny sekolim-panjakana raha toka tamin'ny voalohany ny volana septambra ny any mpampianatra ary ny 15 ny volana aogositra ny any mpandrarano ny sekoly no amarininy teo anivon'ny ministera ihany koa fa mamam-pona avokoa ny fampidirana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana rehetra lafy ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fampianarana izay hatrany fa eny anivo ny anjerimanontolo ankoatr'ireo olana iraisan'ny mpianatra rehetra toy ny jiro sy ny rano ary ny fahataran'ny vatsim-pianarana olana sedrain'ireo mpianatra eny anivo ny anjerimanontolo ihany koa ny tsy fisitrahana trano fonenana manoloana izany manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ny fikambanan'ny mpianatra avy any anivo ny faritra Vakinakaratra eny anivo ny université Eloagabay no mitondra ny antsiprieny mahakasika izay mitana laharana faharoa aoriny faritra Nalamanga ny faritra Vakinakaratra raha ny fahabetsahany tanora mandrano fianarana ito Antananarivo misedra olana izy ireo eo amin'ny lafiny ara-pitaovana sy trano fonenana ary jiro sy rano raha ny fanazavana manampio ny fahatarany vatsim-pianarana olana izay matetika mefara amin'ny tsy fahavitany fianarana ka tsy maintsy hitadiavam-baolana miaraka amin'ireo heverina ho zoko sy ray aman-dreny avy any amin'ny faritra Vakinakaratra hoy ny filohan'ny mpianatra anisan'ny olana sedrain'ny mpianatra zao ny resaka trano fonenana satria ny cité universitaire zao raha malala fa vitsy ny afaka misitraka an'ireny ny ankoatran'izay ihany koa eo amin'ny
ataontsika hoe raha ao amin'ny université manokana ny resaka photocopie ohatra satria ao amin'ny klasy voalohany amin'ny première nisy deuxième année dia photocopie anisan'ny lesona ny document maro isan-karazany reny isan'ny mandany vola reny dia anao anisan'ny olona sireny mpianatra ihany koa satria ny ankamaroan'ny mpianatra avy any amin'ny faritry vakina karatra dia miaina amin'ny fambolena fiompiana ny ray aman-dreny ka tena anisan'ny sy manahirana zany zay zavatra zay satria misy fandaniana kely zavatra atao amin'ny fikambanana moa aloha zany tsy afaka mipromettre raha hoe hitondra hoe dia hanamora ny anina fa manao ny intervention manelanelana amin'ireo ray aman-dreny avy any faritry vakina karatra tsy hakanavaka ary tsy hanavahana mihitsy io niza na olom-boafidy na olom-boatena rehefa olona vao amin'ny faritry vakina karatra manana anjara biriky manana anjara didy hoe vonona ifanampy amin'ny fikambanana azy iva mba ahafahana manampy an'ireo mpianatra ireo dia izay anisan'ny tena anjara toerana lehibe andraikitry ny fikambanana. Hampivondrona ireo mpianatra avy amin'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra vakina karatra hanampy azy ireo amin'ny famitana fianarana ary hikarakara hetsika iraisana ho an'ny faritra ny birao vaovao iandraikitra ny AJUVA na ny association des jeunes universitaires de vakina karatra eto Antananarivo. Mbola tontolon'ny fampianarana ambony eto Madagasikara izay trany tafatsangana ny birao hitantana ny collectif des professeurs titulaires et professeurs de Madagascar ka ny professeur Rakotomanana Ajanirina no filoha mandritra ny fotoam-piasana telo taona taorian'ny fandraisan'ny université ny Mahajanga izao fivorimbe izao moa izay no tanterahana faranteo dia any Fianaratsoa no andray izany amin'ny taona 2024 andeha hoarahantsika ny Antsiprieny mahakasika izay. Lahadinika maromaro no vita fandrafetana mahakasika ny fanatsarana ny tontolon'ny fikarohana sy ireo tombontsoa tokony isitrahan'ny firenena malagasy nandritra ny fivoriana ara-potoan'ny fivondroam-ben'ny profesora eto Madagasikara izay notanterahana nandritra ny 3 andro teto amin'ny université ny Mahajanga ka anisan'ny nisongadina tao anatin'izay ny fahazahoana birao vaovao izay ahitana mpikambana 13 amin'ireo 20 afaka ny fidy na ilay antsoina hoe mpifidy vaventy dia ire profesora titulaire. Teboka lehibe tsy maintsy atao hoy ny filoha vaovao ny fampafantarana misimisy kokoa ny fisian'ny fivondronam-ben'ny profesora titulaire sy ny profesora eto Madagasikara ary ny fisokafana amin'ireo fikambanan'ny vondron'ny profesora maneran-tany na any ivelany. Faharoa ezaka amin'izay isokatra makany ivelany ny collectif tiampiasana zany tsy afaka milolona rery ny collectif eto Madagasikara fa fandray amin'ny reo fikambanana sy karazany mitovy amin'ny collectif raisy fotsy ohatra fanomboka le izy ny fikambanana collectif de professeur any France zany efa miara-miasa aminay akaiky izy amin'izao fotoana izao tsy ela akory zay dia nalain'ny représentant sage ndraiky soloa teo amin'ny tanytanko zany ny annuaire collectif de professeur dika an'izay zany dia hiara-iasa amin'ireo le mpiara-mianakofampianatsika satria betsaka ny zava-tokony atao alalan'ny asa natao miaraka amin'ny professeur. Ny 13 isanjaton'ny profesora eto Madagasikara dia vehivavy avokoa ka tsy adinon'izy ireo ny fametrahana ny lanjan'ny miralenta amin'ireo sehatra ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy. Manana ny toerana eo anivon'ny firenena eto ambonin'ny tany ny asan'ireo profesora ka nodinihina tao anatin'izay fivoriam-ben'izy ireo izao ny rijanteny mifanaraka amin'ny firosoana mialohany hangatahana ny fahazahoana an'izany profesora titulaire izany. Avelantsika ny lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fampianarana ambony fa lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny sosialy mitombo ny fitarainana voaray mahakasika ny erisetra mianjady amin'ny vehivavy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nomeny ny avy ao anivony ny mouvement ny Finakanga efa misy ny atranga tany aloha fa amin'izao fotoana izao dia mitombo ny fahasahin'ny vehivavy mametraka fitoriana vokatry ny fahamaroan'ireo ivotoerana na centre mpandray antanana ireo fitarainana ireo andeha hoarahantsika ny Antsiprieny mahakasika izay. Ny tahan'ny erisetra ve no mitombo sa ny fitorohana ny mihabetsaka manoloana ny fitomboan'ny tahan'ny vehivavy manatina tompona andraikitra sy mitory amin'izao fotoana izao indrindra ny erisetra ao atokantrano. Efa maro ny vehivavy no mahasamitoroka ny erisetra mianjady amin'ny ankehitriny hoy ny mouvement ny Finakanga ka mitombo ny tarehimarika isan'izany ny fahitana tranga any anatin'ny tambazotra sosialy. Fotoana izao la honte zavatra fitenenay matetika hoe la honte doit changer de camp
any amin'ny kaoany mpanao herisetra indray zany zao ny tokony isy an'izay hoe an'izay vehivavy efa fotoana zao hoe hijoroan'ny vehivavy a fotoana zao hoe tsy homenatra tsony ny vehivavy a raha nisy a herisetra ny anjara taminazy a efa betsaka ny organisation miaro ny vehivavy hiarany herisetra dia efa manomboka matahotra izy antenaina fa efa hoe matahotra izy ao anatin'le izy dia tsy samy manao herisetra zao entanina sy etsiketsehana ny vehivavy mba hitory hoy ny famporisiany ity fikambanana ity ampitahorina kosa ny mpanao herisetra mba natsatra ny herisetra fa efa samy toroka izao ny vehivavy ka raha mbola manohy dia ho tratra amin'izay efa betsaka ny mahasambyteny na eny amin'ny tambazotra serasera zany a efa be deaibe raha tamin'ity volanyity fotsiny zao a anankifito ny vehivavy niarany herisetra manerana Madagasikara hita teny amin'ny tambazotra serasera dikan'izay zany hoe efa misy mahasambyteny ao anatin'ny izy efa misy mahasambyteny hoe zany arany herisetra tao amin'ny cité de culture Antaninarenina ny sabotsy 9 septambra lasa teo dia naseho ny sary hosodoko lehibe nataony Katikali mpanakanto malagasy nitondra ny lohahevitra fotoanako zao ny sanganasany entina miady amin'ny herisetra amin'izao fotoana maro ireo fikambanana mitondra tetikasa miady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy efa misy ireo centre na ivitoerana fandraisana fitoriana sy fitarainana ny brigade féminine de proximité saingy mbola maro ny endrika trangana herisetra mianjady amin'ny vehivavy indrindra ny ao an-tokantrano fahatotosa tao amin'ny renivohitry ny faritra vakinakaratra kosa ny fanomezana maro-pakasitrahana ireo tanora izay manodidina ny arivo izy ireo manerana ny Madagasikara izay nisitraka ny fampiofanana avolenta eo amin'ny fanamboarana lamba sy akanjo orinasa maro moa no niara-nisalahy ary notoanany avy ao anivo ny FMFP na ny tahirim-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa andeha ho rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny andry nirina Randria Miarisoa tanora manodidina ny arivo manerana ny Madagasikara no nisitraka maro-pakasitrahana taorian'ny fahavitany fiofanana avolenta izay nomeny ny FMFP na ny tahirim-bola malagasy ho fampiofanana mpiasa tetikasa fiara-miasa tamin'ny groupe Sokota ary ireo orinasa misehatra eo amin'ny asa fanamboarana lamba sy ny fanamboarana akanjo eto Madagasikara novatsiany ny Union Européenne vola sy ny AFD na ny Agence Française de Développement izay mitetina 9 sy 900 tapitrisa ariary nandritra ny herintaona ny fiofanana nataon'ireto tanora ireto ary anisan'ireo orinasa nandray tanana ny fampiofanana ny groupe Sokota teto Antsirabe ary ny mpampiofana dia ny Academy of Design and Innovation tao amin'ny Nosy Maurice tanjon'izao tetikasa fampiofanana izao ny tompona andraikitra eo anivony orinasa Cotona dia ny fampiakarana ny lentan'ireo mpiasa amin'ny fahaiza-manao eo amin'ity sehatra asa fampiakarana lamba sy fampiakarana akanjo eto Madagasikara ity eo ihany koa fampidirana ireo mpiasa izay efa manana traikefa no tsy fisy fianarana manokana momba izany eto amintsika ny nanofanana an'zareo zany dia amin'ny asa izay sarotra tadiavina eto amin'ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara raha antsika mahalala zany fa eto Madagasikara tsy misy fampianarana manokana momba ny textile sy ny habillement dia izay no nampatonganay niara-ny asa tamin'ny FMFP nahafahana nahazo financement nanangana zany fampianarana amina 10 métiers en tension amina usine textile dia izay no nampianarana zany nandritry ny herintaona ny mpampiofana zany dia ny Academy of Design and Innovation na ny Maurice fiara-miasa zany mba ahafahana mampiakatra avo ny lentan'ny fahaizana amin'ny textile et habillement enitaona izay no nijoroany FMFP teto Madagasikara na ny tahirim-bola malagasy ho fampiofanana mpiasa ary vola mitetina manodidina ny 1 lavitrisa ariary no efa nomeny andreo orinasa marobe amin'ny fanomezana fiofanana ary olona mahery ny 4 alina sy 1 hetsy no efa nisitraka izany tao anatin'ny telitaona nanomanana ity tetikasa fampiofanana eo amin'ity sehatra asa famokarana lamba ity ary lavitretsaka ny fanomanana fa tonga tamin'izao famoahana ireo tanora izao ihany hoy ny tompona andraikitra latsaka kely ny 90 lavitrisa ariary na 60 milliards ariary zany ny vola nomena toa hoe nomena fa tsy hoe ampindramina akory ho an'ny orinasa ka ny olona nisitraka an'izay dia ao amin'ny 140 000 euro atao hoe ao anatin'ny tsy ao anatin'ny sehatra textile ihany fa sehatra économique eran'ny Madagasikara ty projet zay ny faranana androany ity moa zany efa atao hoe nomana lavitrezaka telitaona izahay no mikirakira atao hoe niaraka nisy nandroso nisy miverina indraindray zary izahay
kivy mihitsy hoe tsy ho tafavoaka asika io zavatra kanefa ny araka ny hitatsika androany dia tafavoaka o amin'ny arivo eo zany a ny olona voakasika nyity fiofanana zay natao androany ity. Araka izany dia tanora manodidina ny arivo manerana nosy no nisitraka fampiofanana avolenta eo amin'ny sehatra ny asa fanamboarana lamba sy fanamboarana akanjo tamin'ny alalan'ny fiara-miasan'ny groupe Sokota sy ireo orinasa maro misehatra eo amin'ity asa ity ary notohanany FMFP na nitahirim-bola malagasy ho fampiofanana mpiasa. Iny lafomba voany ihany koa no etsika miditra amin'ny sento vetivety ato anatin'ny adoka etsika mipita ao anatin'ny tapan'ny faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity. Manasanao tsy saraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV hatrany. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 1000 ariary monja. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Mbola terina trano ny araba tompokilasy tompovavy tonga soa ato anatin'ny tapan'ny faharoa ho an'ny fampahalalam-baovao amin'ity ariva ity fa tsy ampy ny resaka fanentanana eto Madagasikara ka mihampitombo hatrany ny tahan'ny vehivavy izay mandray alcool eo ampitondrana avoka amin'izao fotoana izao raha ny tatitra nomeny ny avy ao anivony safo océan Indien iroso amin'ny etsika fanentanana araka izany izy ireo manomboka izao anentana ny vehivavy mba tsy handray sy sotro zava-pisotro mahamamo na misy alcool mandra-pahateraka izy ireo. Andeha ho rahantsika ny fanazavana mahakasika izay etiny Entso Rasoa ary Malala. Ny tsy fampiany fanebeazana sy ny fanentanana maro vehivavy mironona amin'ny fisotroana zava-pisotro misy alcool eto Madagasikara. Ny anitomby izany tamin'ity taona 2024 ity raha nitatitra navoaka ny syndrome d'alcoolisation foetale la océan Indien fikambanana iray izay miaro sy manoro lalana amin'ny vehivavy mitondra vohoka tsy sedra ny voka-dratsy ny alcool sy ny zava-mahadomelina. Manoloana io fiakarany tahany vehivavy misotro alcool io isy ny hetsika ataon'izy ireo fanentanana ny vehivavy mitondra vohoka tsy handray zava-pisotro misy alcool isorohana ny fiatraikany ratsy amin'ny zaza ao am-bohoka. Ampifaliana no andraisanay anjara manoana ity hevitra tolo-kevitra hoe andaory hanentana ny vehivavy tsy sotro toka mandritra ny fitondrana vohoka sy rehefa mampinono ka ny fanentanana izay angatana hovoizinareo ihany koa dia ny anabeany izay hoe fitaizana ny mpiaraka amintsika ny olombelona mitovy amintsika satria marobe ny mbola hoe raha tsy natoka na hoe misy koa miteny hoe sotroiny toka rehefa be voka fa manadio zaza nefa lasa zava-dratsy ny vokany rehefa aveo. Miainga amin'ny voalohany izany hoe eo amin'ny fotoana anatorotoroana ilay zaza no miainga ny fanabeazana maro fiatraikany ratsy azon'ilay zaza ao am-bohoka raha toa ka tsy mahafeny tena ny renim-pianakaviana iray. Anisan'izany tsy avitan'ilay zaza madagadavitra satria votsiny sainy ka zary lasa sahirana rehefa any an-tsekoly. Tianana fiarahamonina vanina isika raha tianana tanora vanina isika rahatrizay dia iny amin'ilay fanaovana anazy mihitsy izany hoe amin'ny fanatorotoroanan'ilay ankizy dia amin'ilay reniny mitondra an'ilay vohoka zava-dehibe aminay ny hanana tanora vanina salama afaka mandroso rahatrizay raha sanatry marina moa ataontsika hoe misy ny tsinahy na hoe misotro toka ny vehivavy ao anatin'ny fitondrana vohoka dia mety hoe eo aminazy misy fiatraikany fa indrindra ilay fiatraikany ratsy ho an'ilay ankizy rehefa rahatrizay satria mety tsy dia mahay ilay ankizy mety ho lasa ratsiratsy tare izy mety hoe misy
fiatraikany ratsy dia rehefa avy eo izy lasa mivary lavo lasa tsy maraka izany ampianarana dia izay no mahatonga ny association ankizy manentana ny tanora hoe ndao itsika tsy sotro rehefa tonga ny fotoana izay tsy hafahana misotro. Maro ireo voka-dratsy sy ateraky ny fandraisana zava-mahadomelona rehefa mitondra voka ny vehivavy iray tsy ho an'ny renim-pianakaviana irery ihany fa ho an'ilay zaza ao an-kibo ihany koa ary mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesan'ilay zaza. Tsy mbola ampifanentanana mahakasika izany eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao, vitsy ny olona mahalala fa mety hiteraka fahasembanana amin'ny zaza ny toaka raha sotroiny ny vehivavy mitondra voka. Fanentanana mivantana amin'ny teny malagasy ny fotony no ilaina, toy ny afisy amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra, fiangonana sy ny sisa. Tokony atao ihany koa ny fanofanana ireo mpampivelona, mpitsabo, mpampianatra hanoro sy laza mivantana ny tokony atao sy tsy tokony ataon'ireo vehivavy mitondra voka. Lafim-baovao mahakasika ny trangam-piarahamonina no anoizintsika ny fahampalalam-baovao amin'ity ariva ity fa tokantrano maro eny Farango eny amin'ny fokotany Ambodivoanjo eny Analamahitsy no mitaraina amin'izao fotoana izao tratra ny tsindry azo lena satria misy maka ny lalana izay fampiasan'ireo vahoaka sy mponina miaina eny an-toerana voalaza fa manakana ny lalana fivoahana sy vezivezen'ireo mponina eny an-toerana ny fanorenana ny fotodrafitrasa ka mahatonga azy ireo milaza fa tsy anaky hatramin'ny farany izany ny fikasana izany. Andeha hoarantsika ny fanazavana mahakasika izay. Afaka ray volana olona hafa, afaka ray volana olona hafa milaza tompony tany io daholo. Dia tamin'ity farany ity tsy napozinay fa efa miaraka amin'ny camion amin'ny fitaovana vato, ny fasika, ny ciment nanangana n'io trano kely io, io trano barika io. Anoana fanamboarana lalana aloha satria tsy ho hisy lalanay. Zay zany dia mangataka ny tompona andraikitra rehetra any ambony any mba verifie kely reto tompoko ny momba ny taratasiny reto tany rehetra rehetra fa dia mamefimefy fotsiny eto amin'ity faritra Farango ity fa betsaka ny taranaky ny olona teto efa mipopopopo mitady ny taniny taty. Zay moa tsy afaka miteny indrindra satria zay tsy nahita tsy nafantatra fa manontany anay hoe mba aiza ny taninay eo Farango misy ohatrohatr'izao fa ny taty aloha dia nienjana nefa mamefy efa lasa nienjana ny tany. Ivadikany mahajanga isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity matsiaro voafitaka sy natao fitaovana azona toerana tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo ireo mpivarotra eo amin'ny Abizy Pont Fitima mahajanga 7 ihany raha ny fantatra ny mpivarotra zakany tsena ka nesorony komina avokoa ireo mpivarotra maherin'ny ronjato amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy any an-toerana tsy anaiky hatramin'ny farany izy ireo raha ny fanazavana manoloana izany. Christian Andriamahery no mitondra ny antsipriany mahakasika izay. Mihorohoro saina ireo mpivarotra filao eto amin'ny Abizy Pont Fitima taorian'ny filazany be ny tanàna fa esorina eto indray izy ireo fa manelingelina ny fifamoivoizana sy ny endriky ny fidirany an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Efa trany ampiandohanina nanamboarana nyity tsena ity no efa nisy nitsikera ny fanatanterahana ny fanamboarana azy amin'ny toerana izay misy azy amin'izao fotoana izao ity. Tsy noenona io tsikera io tamin'izany fotoana vao maika ny lanavanina sy nanaovana antson'izay ireo naneho hevitra tamin'ny ity tsena ity. Ho an'ireto mpivarotra ireto tsy ary nanda fandaminana izay napetraka ny mpitondra izy ireo hatramin'izay ny amin'ny famindrana matetika ny toerana ivarotan'izy ireo. Ny tamora feno moa izay voalaza fa manaratsy ny endriky ny tanàna izay mbola ao izy amin'izao fotoana izao vao maika ny atery sy anihany tombo ireo mpivarotra ambony lalana eny anelakelan-trano eny. Anefa ny zahay boka mora feno na vezivezy izay natao tamin'ny biso taty. Nisy teo aloha manaraka an'izay nalefa koa zahay tany laboratoire dia naranay io resaka nataondre tany laboratoire. Zao koa zahay nipody ndraiky eto amin'ny biso nanao velon-tenanay eto zahay ho asorona eto ny zahay ka lefa aiza re tompoky zahay manao velon-tenanay zay vavy miteza anaka mampianatra zanaka ho avezivezy amin'ity bazary ny biso ity ka mampalahelo anay tompoky zay zavatra zay. Fa aminay eto tsy solopana bazary fa olo mandalo amin'ny tôbily ro mitazana entanay dia mividy. Fa olo mpana bazary eto tsisy fa mpana tôbily regny mandalo foana tabanjainay dia io mijery entanay dia izy amizay mijanona mividy. Fa olo mpana bazary tsy tonga aty fa lavitra zay mahatonga anay tsy mety zay andeha agnaty tranony bazary fa tsy hita fanday tôbily regny zay nagnaty tranao entanay zay tsy diranay ao. Fa bonima zany tompo efa anay na ohatra bonima tsakarainareo dia manefa zahay ara-dalàna. Raha asanay zao dokera hiala eto ty bazary ty aia koa dokera ataonay mpangalatra tsy hitanareo raha anaovana azy zay ilikiliky anareo aty ary dokera asanay eto zay tompoky misy elemera fa mba dinio. Matsiaro voafitaka sy natao fitaovana ireto mpivarotra ireto
nandritra ireny fifidianana be ny tanàna ireny notolorana koveta natao tambina vato miaraka tamin'ny fampanantenana ny hamelana malalaka azy ireo ny varotro ankalalahana eto amin'ity toerana ity araka ny nambaran'izy ireo latsanenina ankehitriny satra mamabazary zany eto fa mazatra anay atao foana marika mba hoe izy moranay afara ary zay anareo ao misy polisy mba afaka mijery anay eto manaramaso anay eto isanandro hoe zao ny tokony ataonareo zao ny tokony ataonay azafady monsieur le maire anisany nandany anao zay beka pila ary nakatoanao manino zay ataonao karan'io am'izao ty rehefa lany anao petraka amin'ny placenao zay ataonao karan'io mampalahelo anay zay anisany zay beka pila teto 100% nandany anao nefa zay am'izao mampalahelo fa hoe ampidirina anaty trano ato tapony atao le isan'olo hidra anaty trano ato 68 personnes foana tafiditra ato andeha ay ny sasany ary asorina tomaty ndraiky felika zay raha sisy tomaty tsy malafilao andeha na bibona salafilao misy tompo zay tena angatako aminareo zany raha sisy hena zay misy olo mividy filao mbola nitsakaraka hena manina raha sorona koa hena eto zay tsy vatra raha zay filao foana eto zay tsy maintsy mitambatra sisy misaraka eto disika farany ka da place zay raha ohatra ka sy tianao zay eto dinio ary aza tampotapona karaha zao fa zay manenjika veriseman'olo ataovy amin'ny place manormaly anazy hoe eto ny tokony petranareo ataovy ray volana roa volana mialoha misy homagnanay fa tsy zay tapotapona mitalata zay na manenjika veriseman'olo sa amenareo asa amin'ny commune zay dia hiala varitra filao ameo asa isaisany fifidiana teo nomendreo koveta ia indesinay varitra filao indesinay amizay zany koveta io sy indesinay varitra raha sy mivaritra ay da sy mihinan-kany fa vadiko sy miasa anisan'ireo toerana misy tafia itobian'ireo lakana sy vedety avy manarato ny eto amin'ny biso ponfitime lasa tsena fakan'ireo mpivarotra filao antsinjara ny hita eto tapotanànany mahajanga izany ankehitriny ka izao roahina esorina tampoka ao anatin'ny fotoana fo izao indray mbola raharaha mitoy ny makasika ny fifanolanana misy ao amin'ny commune sy ireto mpivarotra trondro ao mahajanga ireto fanoizantsika ny fampalalam-bavao sady amaranantsika azy amin'ity ariva ity ny maresaka iraisampirenena tao ariny na voatendry ny premier ministre nepalais vojimaika vaovao Susila Karki ny 12 septambra 2024 laza teo nampanantena ity premier ministre vaovao vojimaika ity androany alahady fa tsy hijanona mihoatra ny enimbolana eo amin'ny toerana maha premier ministre ny tenany amin'ny fitariana ny gouvernement nambarany ihany koa fa mandray antanana ny fitakiny ny mpanao hetsim-panoherana farany teo izay nangataka ny famongorana ny kolikoly nanambara fanambarana izay nitranga tao arin'ny herinandro ny sina fihetsiketsehana mahery vaika izay nanongana ny gouvernement ka nahafatesan'olona hatrany amin'ny 20 faravakely vonona izy amalin'ny fitakin'ireo nanao fihetsiketsehana izay mitaky ny fifaranany ny kolikoly hatreo eo ihany koa ny fitantanana mangarahara ary ny fitoviana ara-toekarena izay mila arenina any antoerana dia iny ihany koa ary tompo kilasy tompo vavy no antsika managatona ny filazana ny fahampalalam-bavao tamin'ity ariva ity isaorana sy ankasitrany ianao nanaraka ny fahampalalam-bavao hatramin'ny farany mametraka ny velomo mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray velomo atompoko Projet pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava.
Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Ça a présenté Nivava avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.